Faly miarabantsika tsirairay avy indray hatratry ty Zoma maraina fa 1:30 volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mitantany sy ny fambiny mandrakariva ary raisy fitahiana ho anao ihany koa ny fandraisana ny fahamarinana amin'ity maraina ity. Aloha indirantsika ny amofinainana io dia vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao. Misaotra anao ihany koa izay mitarika anay mandrakariva ny andinika ny teninao ary koa handray hery ao anatin'izany mba tsy ho tototry n'izao fiainana izao ny raisinay rehetra sy azonay avy aminao fa mba ahafahanay mahazo toky fa ianao koa dia miaraka aminay rehefa nanavitra anay. Eo mitenena ianao ary miasa ao am-ponay aminaran'i Jesosy. Amen. Dia mofinainantsika androany dia manao hoe hahita ny tavany isika. Ilay amin'ny Apokalipsy 2:24 manao hoe hahita ny tavany izy ireo ary ny anarany dia ho eo amin'ny anjiny. Amen. Tsy hitantsika ankehitriny ny voninahitry'Andriamanitra kanefa ny fandraisantsika azy ankehitriny no ahafahantsika tsikelikely ihany koa hahita azy mivantana. Sain'Andriamanitra mibanjina azy isika mba tsy hifatohantsika amin'ireo zavatry ity tany ity. Tsy manam-potoana isika ny morana ny fiomanana izay manomana antsika amin'ny fanetrehana ny tavan'Andriamanitra. Amin'ny fibanjinana an'i Jesosy ilay zanak'olon'Andriamanitra sy ny fanarahana ny dia tongony ihany no ahafahanao miomana eo amin'Andriamanitra. Manaraha azy dia andeha amin'ny lalana volamena an'ilay tanan'Andriamanitra ianao. Ahita ilay namelany fitafiana mahampanjaka azy sy ny satro-boninahiny ianao, ilay nitafiny maha olombelona sy tonga teto amin'ny tontolontsika ary nitondra ny otantsika. Mba nanondratana antsika sy anehoana amintsika ny voninahiny sy ny fiandrianany. Ahita azy mivantana isika raha manaiky hovany sy ho volavolaina ary homaniny ho amin'ny fitoerana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireo izay manokana ny fiainany ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra no hiaraka honina aminy mandritra an'ireo taona izay tsy manam-pahatam-perany mandrakizay. Fa hoy ny Apokalipsy manao hoe ary Andriamanitra no hitoetra ho aminy dia ho andriamaniny. Natolony an'Andriamanitra ny fisainan'izy ireo teto amin'ity tontolo ity. Hanompo azy tamin'ny fony sy ny fisainana izy ary izao dia ataon'Andriamanitra ao amin'ny andron'izy ireo ny anarany. Ao koa izy manao hoe ary tsy hisy alina intsony fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Tsy miditra ao tahaka ny mpangataka fitoerana izy ireo satria izao no lazain'i Kristy aminy hoe avia nareo izay nitahiny raiko mba hadovany fanjakana izay voavoatra anareo hatrizay nanorenana an'izao tontolo izao. Raisiny ho zanan'izy ireo ary lazany hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Apetraka eo amin'ny andrin'ireo mpandresy ny satro-boninahitra ny tsy fahafatesana. Mandray ny satro-boninahiny izy ireo ary manimpy izany eo tongotr'i Jesosy. Mitendry ny lokanga volamenany izy ary mameno lanitra amin'ny feo kira kanto dia kanto tokoa entiny hiterana an'ilay zanak'ondry. Riko aminao tokoa mba ho anisan'ilay hotenenan'i Jesosy manao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao tokoa ianao. Ka noho izany dia rezo ny dia tany ary tany mandrakariva ny satro-boninahitra ny fiainana izay efa tolotry ny Tompo anao. Amen. Ry renay tsara indray zan-danitra mbola misaotra anao mandrakariva izay manome ny fitahianao sy ny fitantananao ary indrindra ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao anay. Tompo tano aminao izahay ary aoka ireo zanakao rehetra izay efa niala ao ambala dia mba hamelanao ny heloka ireo, hamerenanao azy indray ho amin'ny lalana marina ary koa hitafianao ny fahasoavanao mandrakariva aminay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saruvirei
miaro